ry havana malala dia isaorantsika indray Andriamanitra ny mbola hahafahantsika manohy izao fianarana ny tenin'Andriamanitra, fifampaherezana mba samy ho mahatoky eo amin'ny fiantsoana sy ny fifidianan'Andriamanitra antsika. Milohany jerevantsika ny loha hevitra androany indray dia manasanao hivavaka isika hangataka ny taridala ny fanahin'Andriamanitra, dia mba zay araka ny fanahy ihany izay tena voalaza marina ao amin'ny soratra masina ny no ho voaresaka tsika eto, hivavaka tsika to. Rainay any an-danitro, rainay noho ny amin'i Jesosy Kristy ianao, mpanota mahantra izahay, kanefa dia nomenao anay ny fomba ahafahanay ho isan'ireo olom-boafidy sy joro mahatoky amin'izany hatramin'ny farany. Menao anay ny fomba ahafahan'ny soratra masina manamasina anay dia ny fiainana mifanaraka amin'ny sitraponao. Andriamanitro, angatahako ianao mba hitahy amin'ny fomba manokana n'izao fotoana izao. Fanahinao masina ny hanomana ny fonay, hanomana anay rehetra mba hiaino ny teninao, ka izay tena fahamarinanao amin'ny teninao tokoa dia mba ho raisinay amin'ny mpanetretenana izany. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Hitantsika tamin'ny farany omaly ry havana ny amin'ny hoe fahatokiana eo amin'ny fankatoavana. Ny olona izay tena maniry ny tena hatoky amin'Andriamanitra dia hita ao amin'ny soratra masina izy fa tokony hankatohan'Andriamanitra, tsy fomba-pivavahana ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Tsy fomba-pivavahana io ry havana ka hoe tsy maninona fa ny endry zareo rery izany, fa ny nay indray tsy izany aloha fa izao. Tsy ry hava malala, ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra dia tena zava-dehibe ekina ny aintsika eo amin'ny fiainantsika ara-panahy ny lalàn'Andriamanitra. Ary nresantsika tamin'izany hoe na ny fivavahantsika aza fahavetaventany eo anatren'Andriamanitra raha tsy mankatoa ny lalàn'Andriamanitra tsika. Ary ho avy ny fotoana ny ray androany, ny lalàn'Andriamanitra no hitsarana antsika. Io ny didy aman-dalàna, hitsarana antsika. Tsy hoe rehefa mino, ary izay no resantsika androany, tsy hoe rehefa mino dia afaka manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra kory tsy mahavonjy antsika, tena marina izany, ekena tanteraka zato isan-jato. Tsy mahavonjy io, fa zao ny fanitsakitsahana ny didin'Andriamanitra mahavery io ry hava malala, mahavery io. Hamoizantsika ny fiainana mandrakizay io raha sanatry ka miziriziry amin'izany fomba fijery izany isika. Ary ny tsy fantatro ianao raha resy lahatra, fa za manokana heveriko fa tena misy fifandraisany akaiky dia akaiky, fifandraisany mivantana mihitsy ny fitombon'ny herisetra sy ny faharatsy toetran'ny olona sy ny fanambarana hoe tsy ilaina intsony ny tandrana ny lalàna. Heverinao ve fa tsisy ifandraisana izany? Indrindraindrindra raha olona izay toteny eo anivon'ny fiarahamonina, ankatoavana satria ray aman-dreny, mpitarika ara-panahy no milaza hoe tsy ilaina intsony ny tandrana ny lalàn'Andriamanitra, dia tsy mahagaga satria na mafirivotra isika dia mijinja tadio ny vokany herisetra, faharatsy mpitondran-tena, ireo toetra tsy tsara isan-karazany izay efa nananaran'Andriamanitra hatrany am-piandohana mihitsy. Ny ohatran'izao tsy tsara, ny ohatran'izao aza ataonao, ny reto ny tokony ataonao, fa satria misy zavatra ohatrany manelingelina ao amin'ny lalàn'Andriamanitra dia nilazaina fa hoe tsy ilaina intsony ny lalàn'Andriamanitra, dia miseho izany ny vokany dia faharatsiana. Androantsika ry hava malala dia resaka indray ny amin'ny hoe mahatoky amin'ny asa tsara, amin'ny fanaovana asa tsara. Dia ho hitanao, arao tsara ny fanazavana sy ny famelabelarana eto, dia ho hitanao fa mila mibebaka isika, mila tena mifona mpanetretena eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy isika ny amin'ny tsy nety rehetra tamin'ny lasa,
dia mba ho ahitsin'Andriamanitra, ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fiainantsika, dia mba ho fafan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'i Kristy ny fiainantsika tsy nety rehetra tany amin'ny fiainantsika tany amin'ny lasa. Angamba raha misy ny heveriko fa ray amin'ireo fanambarana mihezinezina nataon'i Kristy, izy ity moa zany mety hoe samy manana ny fomba fijeriny ihany. Ny teny rehetra ny tenen'i Kristy manan-danja be daholo, fa hoe inona ny tena fanambarana tena goavana, tena fanambarana mihezinezina mihitsy, isan'ireo zay tena fanambarana tena lehibe eo amin'ny fiainako, dia mety samy manana ny azy. Tsy mitovy amin'ilay hoe fanoarana nataon'i Jesosy tonga dia mitovy ny isany, ny sambatra notonoan'i Jesosy mitovy ny isany, ireo fahagagana nataon'i Jesosy mitovy ny isany, fa hoe fanambarana mihezinezina nataon'i Jesosy mety tsy hitovy. Fa izaho heveriko fa anisany ray amin'ireny, maro be izy fa anisany ray amin'ireny izay voasoratra ao amin'ny Lioka 12, Lioka 12 dia ny 2:2. Zao no voalazan'i Jesosy, vakitsika amin'ny anarany ny teny: aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Ny fanjakana, efa zay ny programan'Andriamanitra. Itsika ilay nantsoina, nofidiana, raha mahatoky amin'izany isika dia ozy hoe efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Izaho rehefa malala inandray moa ny zavatra tedaviko ankoatran'izany. Amiko ny antony mbola mahito amin'ity fiainan'ity dia ny fiomanana ho any, sy hanomana ny hafa tsika rehetra mba samy ho vonina ho any. Ka rehefa Andriamanitra no mampanantena hoe efa sitrak'Andriamanitra ny hanolotra ho anareo ny fanjakana, dia faly zay ny zavatra rehetra amiko. Ny zavatra hafa ankoatran'izay zay asain'Andriamanitra ataoko, zay tenenin'Andriamanitra amiko, dia tsy mampaninona. Ary na dia atao hoe ny akamaroan'ny olona aza tsy mitovy hevitra amiko, tsy miray lalana amiko, fa olona tena vitsy dia vitsy ihany no tafiditra ao anatin'io. Zao nambaran'i Jesosy: aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanolotra ho anareo ny fanjakana. Tsy resaka isa zany, fa dia zao mahatoky ve amin'ny fiantsoana sy ny fifidianana. Voatsy ela zay dia nisy tarehimarika navoaka ny amin'ny isan'ny kristianina. Raha ataontsika hoe misy 7 lavitrisa ka hatramin'ny 8 lavitrisa, 7 miliara hatramin'ny 8 miliara ny taranak'olombelona eto ambonin'ny tany amin'izao, dia ny 230 faingo 2 isan-jaton'ireo no kristianina. 230 faingo 2 isan-jato, eo amin'ny 2 lavitrisa sasany eo, 2,5 miliara. Fa zao ireo kristianina ireo mbola le olona zay mihevitra ary milaza tena ny fakristianina, fangaro ao zany, mizara roa nefa izy ireo. Ny sasany manao hoe finoana ihany dia ampy, ny sasany manao hoe mila fankatoavana, dia mbola misy koa aza sasany manaiky izy fankatoavana kanefa tsy tena miaina araka ny finoana. Zao eo amin'ny matematika moa zany, eo amin'ny kajy matematika ho an'ny mpianatra any amin'ny lycée hatrany amin'ny CEG, misy an'ilay antsoina hoe union fitambarana. Apokalipsy 4:12, 12 vakitsika mialohan'ny resantsika an'izay. Apokalipsy 4:12, 12, efa nyvakitsika kely omaly fampidirana. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy, mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Dia efa niresahako teo, maro ny olona hoe finoanan'i Jesosy ihany. Amin'io ilay 230 faingo 2 isan-jato ny mponina maneran-tany io zany dia mbola misy ary tena maro anisa ao anatin'io no manao hoe finoana ihany, finoana ihany dia ampy. Dia misy indray ireo sasany mitandrina ny didin'Andriamanitra izy,
mitandrina ny didin'Andriamanitra izy, fa saingy eo amin'ilay tena fiainany amin'ny finoana dia manana olana indray izy. Tsy tena hita taratra eo amin'ny fiainany ny finoany, tsy hita taratra eo amin'ny asany ny finoany. Noho izany zany dia na dia keny aza ny mitandrina ny didin'Andriamanitra tsy tena ao anatin'ilay tena miaina arak'izay tokony ho izy ny finoany izy. Fa zao ilay olona masina voalaza ny Apokalipsy 4:12 dia ny tsy niunion an'ireo anankiroa ireo, hoe na izy mitandrina ny didin'Andriamanitra na izy ny finoana an' Jesosy, na izy roa miaraka, tsy zay, fa intersection. Sady mitandrina ny didin'Andriamanitra izy no mino an' Jesosy. Dia izay no mahatonga ny kristianina ohatrany hoe 1:30 faingo 2 isan-jato. Na izany aza ne mbola 1:30 isan-jato. Jesosy efa nanao fanambarana hoe mbola hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara amin'ny fanjakana ity, zay vao azo lazaina hoe vita ny asa. Fa ao anatin'io 1:30 isan-jato na 2,5 miliara io nisan'ny olona ao, dia vitsy amin'ireo no sady tena mino izy no tena mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tena vitsy dia vitsy ry hava-malala. Fa tsy mahasaka anahy azy tsy ho anisan'ny olon'Andriamanitra, olona masin'Andriamanitra ny fahavitsiny eo amin'isa. Vitsy satria le kristianina ilay 2,5 miliara teo zany analana n'ireo kristianina rehetra zay hoe finoana fotsiny aloha ny anay, esorina amin'ireo dia tsy fantatro firy sisa tavela. Fa tena maro anisa ny mino hoe finoana ihany no ilaina fa tsy ilaina tsy ny didin'Andriamanitra. Dia mbola esorinao ihany koa ireo olona zay didin'Andriamanitra manaiky izy ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, fa izy mbola tsy tafasaraka tamin'izao tontolo izao ny fiainany, mbola eo mifangaro, indraindray mitsobokatsy, indraindray atsy, indraindray tsy fantatra tsony. Dia mbola asorinao koa zay. Noho izany zany ilay tena olona masina, hoy Jesosy hoe raha ho avy ny zanak'olona eny amin'ny raon'ny lanitra, moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Fa nafiry io aza matahotra riondro vitsy, fa efa sitraky ny ray ny hanome anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Somary dirako lalindalina kely la hoe ny finoana fotsiny. Iresaka mantsika ny amin'ny hoe mahatoky amin'Andriamanitra eo amin'ny fanaovana asa tsara. Ny soratra masina ry havana-malala, Jakoba 4:2 manao fanambarana mazava be, tsy misy zavatra atahorana hifangaro mihitsy. Jakoba 4:2 dia ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Zao ny fanambarana voalaza ny tenin'Andriamanitra. Tsy no hamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny hanaterany an' Isaka zanany teo ambony alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia no tanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fahamarinana amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana ihany. Ry havana-malala, ny asanao, ny asako mila tena maneho ny finoko, ny finoantsika. Ary omalitsika dia niresaka hoe misy sokajin'olona zay satria izy efa te heritreritra hoe tsy tokony ho tandremana ny didin'Andriamanitra, dia mandinika baiboly mihitsy izy mba hanamarinany an'izany. Na dia efa ireo andiny soratra masina fanambarana maro be ny resantsika omaly ny amin'izany hoe aiza ho aiza ny tokony ho toerany lalàn'Andriamanitra, tokony hatoky tsara mihitsy amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra isika, fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Ka dia izao mazava zany fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy ny finoana ihany. Ny finoko dia tokony hifanaraka amin'ny asako. Ary zany mahatonga ny olona maro be ho voafitaky ny sandoka. Tompontsika efa nampianatra hoe ho maro ny mpampianatra sandoka, maro ny mpaminany sandoka. Anisan'ny sandoka mamitaka ry hava-malala
ny amin'ny hoe ny atao hoe fifoazana dia fanaovana fahagagana. Jerevy tsara ao amin'ny soratra masina, maro ireo fahagagana nyseho fa tsy avy amin'Andriamanitra. Tsy ampy anaporofona hoe avy amin'Andriamanitra ny fahagagana. Ka dia izao mety hisy olona na sokajin'olona afaka manao fahagagana fa tsy ampy izay iresantsika hoe tena avy amin'Andriamanitra tokoa ve. Efa nresantsika ny amin'ny hoe ny vony ny ahafantarana ny azo. Efa nresantsika izay dia ho resantsika androany vakiko aminao indray ny Isaia 9:20, andiny ny 20. Isaia 9:20 dia ny andiny ny 20. Mazava tsara koa ny fanambaran'Andriamanitra eto. Zao no voalaza an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia: ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy pisahany fahazavan'ny maraina. Tsy izy io. Rehefa Salamo 7:7 efa nresantsika teto maly hoe mahitsy ny teny vavolombelon'i Jehovah mahaendry ny kely saina. Marina ny lalàn'i Jehovah mamelombelona ny fanahy. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Tsy zavatra tsy mety hisy mihitsy izany ny hoe za tompoko dia tena nandalo fifoazana ary tena mifoa azy aho. Porofon'izany jerevo fa mahavita fahagagana kanefa manao tsinitsinina ny lalàn'Andriamanitra. Tsy hiposahan'ny fahazavana izy raha vao izay ny fandehana. Ravina malala, tenin'Andriamanitra no milaza an'izany. Tsy manao tombatombana isika fa dia ny tenin'Andriamanitra milaza. Misy indray ireo olona tsy dia mampaninina azy loatra izay zavatra ataony eo amin'ny fiainana, ny asany sy ny sisa, fa dia izao rehefa izy ilay mahazo zavatra manaitaitra sy mahafinaritra, mampihetsi-po ao am-piangonana iny, dia efa mahazo aina izy amin'iny dia veriny fa velombelona ny fanahany amin'izay. Sandoka ihany koa tenin'Andriamanitra ihany ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ary ny soratra masina izay manitsy ny diso. Ireo no tena tokony fikirantsika mba ahafahantsika miteny hoe tena ny foa, tena mafana fo eo amin'ny fanompoana ny tompo fa tsy ny fiandrasako zavatra manaitaitra na zavatra ohatrany mahafinaritra, manetsiketsika, angamba mety ny mozika, ny dia, ny fomba fiteny marevaka sy ny sisa. Tsy izany rehefa malala. Ary ankoatran'izay ireo olona izay mitady fivavahana tsisy fandavatena. Fivavahana tsisy fandavatena fa dia zay verina fa mety ny atao fa ny tena aloha dia mpivavaka ary mafana fo eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Sandoka ihany koa izay rehefa malala. Vakitsika nge ny tenin'Andriamanitra Galatiana 5:5 dia ny andininy 9. Galatiana 5:5 dia ny andininy 9. Zao no voalaza ao: fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ka dia zao zany Kristy mihitsy no efa nanambara hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany, hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Raha tsy diso aho jerevantsika kely Marka 12:12. Tsy Marka 12:12 fa dingantsika kely iny ho jerevantsika rehefa avy eo. Averiko indray mandeha: ny fivavahana tsisy fandavatena, tsisy fanoloran-tena dia tsy izany ny fivavahan'i Kristy. Ozy hoe isan'andro isika dia tokony hitondra ny azo fijaliana. Etsy an-daniny indray misy an'ireo ilay manaiky izy ny tandrina ny didin'Andriamanitra, heveriny fa tena adidiny tokoa izany. Dia ekeny izany dia ezahany ankatoavina daholo ny didin'Andriamanitra rehetra. Kanefa ny fomba fiainany
mbola maneho fa tsy tafasaraka tamin'izao tontolo izao izy. Eo zany ny ahitantsika an'ilay hoe izy anankiroa mifameno tandrana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan' Jesosy. Ny finoanan' Jesosy dia aseho eo amin'ny asany. Zay tenenin'ny tompony dia izay no arahany. Marka 12:17 zao no nambaran'i Kristy. 2:17 Marka 12:17 koa tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Mazava ny fanambarana. Aoka mba ho izany ny fiainanao. Tena resy lahatra ve ianao fa hisy an'ireo izay tena tian'i Jehovah amin'ny herinao rehetra, ny herinao izay fahafahamanao ao aminao rehetra no entinao mitia ny Andriamanitra ao, manompo ny Andriamanitra ao, sa asa tsy fantatro mitia ny fiarahanay ao am-piangonana fa mahafinaritra ilay izy, na hoe mitia ny fanohanako amin'ity fiangonan-drazako izay efa narahako hatramin'ny elo ity, na tsy fantatro mitia ny zavatra izay mahafinaritra eo amin'ny fanompoana, tiako ilay mozika sy hira ohatra ka satria ao anatin'izany dia tsy miala eo, fa raha ny tena marina tsy tia an'Andriamanitra amin'ny foko rehetra sy amin'ny saiko rehetra. Ravana malala mba hitondra fandiniana ho antsika ny izany tenin'Andriamanitra izany. Farany melohan'ny amaranako azy, misy andininy anankiroa reto, angamba mety mbola tsy ny marenao fa eto zany dia mba anamarika kely. Filazantsaran'ny Matio sy ny filazantsaran'ny Lioka, misy toko sy andininy anankiroa, toko sy andininy mitovy, manambara zavatra mitovy. Matio 7:9. Matio 7:9 dia izao no vakiantsika: koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo. Dia izay koa no voambaran'ny Lioka 7:9. Ina ny antony nahatonga an'izany tsy fantatro fa dia faly aza any aloha mandray ny lesona voalaza amin'ireo andinireo. Lioka 7:9, koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Ry havana malalo, efa nibebaka isan'ireo ilay mibebaka tsika, niova lalana mihitsy, niova direction, niova zotra mihitsy, niverina mifamadika amin'ilay fiainantsika teo aloha satria nandray ny antson'Andriamanitra dia tafiditra ho isan'ny olom-boafidy. Aoka mba hamovo mendrika ny fibebahana. Angamba raha misy sokajin'olona tsy tianao, na misy fotokevitr'olona ankalainao, na angamba mety misy fivavahana na fiangonana tsy tianao, dia anao manokana any izay fa aza atao sorona amin'izany ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika mba ho isan'ireo izay hamovo mendrika ny fibebahana isika. Ny fibebahana, fialana amin'ny ratsy, fialana tanteraka amin'ny ratsy rehetra, niova tanteraka mihitsy ny fiainako. Ary ilay fahotana teo aloha, nankamamiko izany teo aloha, fa ankehitriny nankahalaiko, izay no atao hoe fibebahana. Ka mba hahatonga n'ilay fahotana ho tena ankahalaiko, mila mazava tsara amiko inona ny atao hoe fahotana. Inona moa izany fahotana izany? Efa nivakiantsika teo ihany. Tsindritsika tsara, misy andininy 3 amin'ny soratra masina mamintina azy hoe inona moa ny atao hoe fahotana. Ny andininy voalohany ho jerentsika amin'izany dia ny Jaona voalohany 7:4. Jaona voalohany 7:4, zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Mandika ny lalàn'Andriamanitra, manota ny anarany tompoko, manota. Zany ny atao hoe fahotana. Tsy hoe zay veriko fa tsara na zay veriko fa ratsy, fa rehefa mandika ny lalàn'Andriamanitra. Andininy anankiray faharoa, Jakoba 4:7. Jakoba 4:7. Koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao, dia eloka ho azy izany. Eloka, meloka. Misy zavatra tokony nataoko kanefa tsy nataoko, eloka. Mahavery isan'ireo izay ho voaeloka raha ohatra ka tsy manao ny zavatra izay tokony natao.
ary ny andiny anankiray fahatelo Romanina toko faha-4 Romanina toko faha-4 dia ny andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko faha-4 amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Zao ny voasoratra ao: fa zay mianahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana zany, fa ota zay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Tsy avy amin'ny finoana. Ota. Tsy resy lahatra akory ianao hoe io tokony atao. Dia nefa manao an'ilay izy ianao tsy avy amin'ny finoana. Dia ota zany. Eto zany dia mario kely ihany miresaka ny Romanina toko faha-4 motsika. Io zany dia misy firesahana hoe ny malemy saina mihinana, tsy mihinana. Dia ianao matanjatsaina dia mihinana, dia manafitohana an'ilay malemy saina ianao amin'ny resaka zava-pihinana. Fa noho izany dia tsy mahavonjy ny sakafo, madio avokoa ny sakafo rehetra ka afaka hohanina. Zany ny fanambarana eto. Tiako ny hanambara amintsika rehefa malala fa karazan-tsakafo efa mazava tsara no nipetrahan'ny olona teto tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly, tamin'ny testameta vaovao, rehefa niditra ho tao amin'ny fiangonana kristianina na ireo jiosy ny ovafo na ireo jentilisa tonga kristianina, dia anisany nahatonga resaka be ny amin'ny hena aterina amin'ny sampy. Hena aterina amin'ny sampy. Tsisy fanambarana ny zavatra efa tsy fihinana mihitsy ny ady hevitra ny amin'ny sakafo eto. Tsisy. Fa efa tsy fihinana hatramin'izany ny kisoa, ny voalavo, ny bibilava sy ny sisa, tsy fihinana zany. Tsy zany intsony ny resahana eto. Fa zay no tonga ny apôstôly Paoly nilaza hoe zaho ozy raha amiko io sampy io tsinitsinina io ka nanentina tany io eny io na tsy nentina tany amiko zany tsisy olana. Fa saingy misy olona tsy mahazaka an'izany, eny efa nentina tany ve dia mbola hohanina ihany, fa nga koa tsika manompo sampy mitovy amin'izareo. Dia tsy zakany zany ozy ny apôstôly Paoly, dia tsy mihinana ka na tsy hinan-kena mandrakizay aza dia tsy mampanina zany mba tsy hanafitoana ny rahalahiko. Zay ny ady hevitra amin'ny sakafo eto. Misy ihany koa ny ady hevitra ny amin'ny andro. Ny ady hevitra ny amin'ny andro, rehefa malala. Tamin'izany andro zany ange nanoratana an'io, mbola tsisy resaka hoe andro voalohany sa andro fahafito e. Tsy ihany ny resaka. Fa ilay fomba tany amin'ny sampy na amin'izao androntsika izao mbola misy fomban'olona maro. Tsy miasa talata tsy miasa alakamisy sy ny sisa. Fa tsy nididy folon'Andriamanitra mihitsy. Ka raha mahita andiny anankiray amin'ny Romanina toko faha-4 milaza hoe ny sasany manao ny andro anankiray ho lehibe noho ny andro hafa, tsy misy zany fa ny tenany dia ao amin'ny Kristy. Dikan'izay ve dia foanana ny didin'Andriamanitra. Tsy zavatra ivelambelany ohatran'izany ilay izy. Inona marina ny tontolo-kevitra na tonga ny nanoratana anio. Ka averiko zany rehefa malala aoka mba hamovo miendrika ny fibebahana isika. Amaranako azy andiny anankiray enoko fa efa enonao ihany koa izy ity. Ary tianao raha vao hiteny azy ao dia enoko fa tapa-kevitra ianao hiaino azy. Filipianina toko 2 andininy 12. Filipianina toko 2 andininy 12 dia zao ny fivaky ny teny. Koa amin'izany raha malalako, koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandraka riva tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra ahatateraka ny famonjena anareo. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra. Aza mianina fotsiny hoe raha diso ve zany ko maninona ry anina ny manaraka an'izany. Reny ve dia tsy hafantatra raha ohatra ka diso zany, tsy rehefa malala. Aza mianina amin'izany, aza kinina amin'ny hafa ny fomba hatateraka ny famonjenanao. Fa tena amin'ny tahotra sy ny ovitra dia ny misoratra masina dia arao zay lazay ny tenin'Andriamanitra. Dia aoka mba hitoetra ho mahatoky eo amin'ny fiantsoana sy ny fifidianana anao. Fa izany no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny soratra masina eo am-pelantanantsika sy ny saina ahafahantsika mandinika an'izany fahamarinana rehetra ao anatin'ny soratra masina izany. Ka dia ahitantsika rehetra ny Andriamanitra, hitanao ny Andriamanitra mba ho tena enao mihitsy ny andray an-tanana ny hoavinao mandrakizay, fa tsy hoe besony maro manaraka ry daholo. Reny ve zany dia diso daholo reny? Reto olona vitsikely reto ve zany ny marina? Aza matahotra ry ondry vitsy. Tsy ny isa. Fa zao dia ny eo ambanin'ny tari-dalan'ny fanan'Andriamanitra ny soratra masina. Dia anampy anao Andriamanitra.
raha tsy misy hevitra mibahana melohany an-tsainao fa mifonao tsotra no entinao mandinika ny soratra masina dia ho hitanao fa ho tahian'Andriamanitra ianao dia ho isan'ireo izay mahatoky amin'ny fiantsoana sy ny fifidianana anao. Hivavaka isika tompoko. Rainay ny an-danitro, feno ny fo rehefa mareza ny fahamarinana maro efa namboaranao, efa nampianarinao tao amin'ilay soratra masina izay nomeny ny tsindrimandrinao, ilay mahasomba hanitsiana izay diso sy ho fitezana ny fahamarinana. Andriamanitra, vonjeo ny fiainanay, ampio izay tsirairay avy, mba hanana fototsotra anaiky ho ahitsy ny soratra masina, ka tsy hanaraka fotsiny ny zavatra izay hitanay sy jereny masonay sy arak'izay mba takatry ny sainay, fa manaraka anao, mahatoky amin'ny fanarananao, mahatoky amin'ny fanarana izay lazay ny soratra masina. Dia ampio izay mba hifanaraka amin'ny fiantsoana sy ny fifidianana anay ny asa rehetra izay ataonay, fa tsy hampifanaraka an'izany amin'izay mety ho ataon'ny ampiasany maro. Tonono koa sy angatahako amin'ny anaran-tsoan'i Kristy mivavaka. Amen. Hitahanao ny Andriamanitra ary havana malala mba ho isan'ireo izay mijoro mahatoky hatramin'ny farany eo amin'ny fiantsoana sy ny fifidianana antsika ny isika rehetra. Amen.